Manomboka androany alakamisy no nanomboka ny fivarotana ny tapakila ho an'ny tribune centrale ny lalao iona ny centre de formation de football androany fotsina ny CFFA sy ny Inteclube avy any Angola ny alahady zao. Raha nambarany Entsorakotarmanana ben tanàna nandoarany fotsy sady isan'ireo nanangana ity kloba tompony amboarany Madagasikara ity dia eny amin'ny bureau-ny commune nandoarany fotsy no jifaina izany tapakila izany. Ho an'ny gradins sy ny tribune latérale kosa indray dia ny alahady androny lalaon'ny vao azo jifaina ireo tapakila ka izay avy mividy ny tapakila dia miditra avy hatrany amin'ny kianjan'ny Barea izay sokatra amin'ny 10 maraina ny vavahady. Amin'ny 4 ariva no hanomboka ity lalao mandroso amin'ny 470 amin'ny fiadiana ho tompon'ny amboaran'ny confédération africaine ny baolina kitra ity. Nilazany etaetany amin'ny atserovan'ny malagasy azy ho toy ny mpitondra fahazavana ny filoham-pirenena androany alakamisy nandritra ny fanokafana ofisialy ny branchement mora no nanambarany fa maimaimpona ny fampidirana HERINARATRA miaraka amin'ny kojakoja ho an'ireo fianakaviana sahirana na manana adresy mazava na tsy na manana fahazondalana anorina trano na tsy saingy azo adresy daholo na ireo trano farany kely indrindra araka ny nambaran'ny filoham-pirenena. Kojakoja maromaro no hita ao anatin'ity branchement mora ity, ao anatin'izany ny compteur, ny takamoa mitsitsy, ny câble sy ny disjoncteur. 3 alina ariary no saran'izany ho an'ireo fianakaviana sahirana ho hiatrany ny filoha. Mba hisitrahana izany dia farafahalavitra dia misy andrin-jiro 30 metatra mialan'ny trano hampidirana HERINARATRA. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fizarana karine epoky tamin'ny manara-penitra izay nampanantenainy ny filoha Andry Rajoelina ny taona 2020. Manomboka amin'ny 13 Oktobra dia Miverina misokatra ho an'ireo mpandeha avy any ivelany indray ny sisintanin'i Madagasikara. Izany no fanapa-kevitra noraisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay notanterahana ao Mali alarobia. Mizotra tsikelikely anefa izany fanokafan'ny sisintany izany ho hiatrany ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra nanazava. Ny kompania FITATERANA AN'HABAKABAKA, Air Austral, Air France ary Air Madagasikara ihany no afaka mitatitra mpandeha miditra eto Madagasikara raha ny voalazany ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Manomboka ny 13 Oktobra dia ho afaka mitatitra mpandeha avy any ivelany miditra eto Madagasikara ny Air Mauritius sy Air Austral ary manomboka amin'ny 9 volana Novambra kosa ny Air France sy Air Madagasikara. Fitiliana PCR iray ihany no angatana amin'ireo mpandeha avy any ivelany izay tanterahana eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena izay atongavany araka ny fanazavany ny filan-kevitry ny minisitra. Efa namvidiny 500 euro ity fitiliana ity, izany hoe tokony eo amin'ny 5,100 sy R1,000 ary arotsaka ao anatin'ny kitapom-bolan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izany vola izany. Miandry vadim-pitiliana eo amin'ny 2 na 3 andro eo ny mpandeha avy any ivelany ka afaka mivoaka ny fiobony izy ireo raha toa ka tsy mitondra tsimikaretina, saingy tsy maintsy mihiboka mandritra ny 410 andro kosa raha vao marina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus.